azo lazaina matahotra an'Andriamanitra ve ireo milaza ho kristiana? Tsia. Porofony tsy fisian'ny fahatahorana an'Andriamanitra ny fidiran'io tanivon'ny fiangonana sy ny fiainan'ny kristiana tsirairay. Tsy dia mahagaga ihany izany satria zarara resahana ny fahatahorana an'Andriamanitra, any ka manao izay saim-patany sy mampetipety azy avokoa ny kristiana ary minia mandika ny didin'Andriamanitra sady tsy mahalala izay mety ho vokatra izany. Izay indrindra mahatonga an'Andriamanitra anontany amin'izay tahotra azy, satria milaza ho manao azy ho tompo daholo ary mitonona ho matahotra azy amin'ny vava avokoa, nefa ny atao tsy mitory velively an'izany tahotra izany, araka ny voalaza hoe ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony, koa raha ray ao aiza izay ajako ary raha tompo ao aiza izay tahotra. Ny marina mantsy dia ivelambelany avokoa ny vavahan'ny ankamaroan'ireo kristiana, fa tsy misy tahotra an'Andriamanitra akory ary ny fo manalavitra azy araka ny voalaza hoe ity fireneny ity manaza amin'ny olona fa ny fony kosa lavitra. Ahoana moa izany hoe matahotra an'Andriamanitra? Voalohany indrindra dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fankalana ny ratsy no fatahorana an' Jehova. Hoy ny voasoratra hoe dia hoy izy tamin'ny olona, indro ny fatahorana ny tompo ny fahendrena ary ny fialana amin'ny ratsy ny fahalalana. Ny fatahorana an'Andriamanitra dia fototry ny fiainana kristiana satria izany ny ankina ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Betsaka ireo mihevitra fa raha manompo an'Andriamanitra dia ho ankasitrahany na dia tsy manana fatahorana azy, nefa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe manompo an' Jehova amin'ny fatahorana ary mifalia amin'ny fangovitana. Firifiry moa ireo mihevitra manompo an'Andriamanitra nefa ao anatin'ny fitiavan-tena, ao anatin'ny fijangajangana sy ny fankalana. Ny asa rehetra ataon'Andriamanitra dia tsy ny hamaroany mahazava-dehibe azy, fa ny toe-po matahotra an'Andriamanitra ho entina manatanteraka azy. Raha hideran'Andriamanitra sy hankalaza azy ihany koa dia ilaina ny fatahorana. Tsy vitsy ireo manao fiderana hono, nefa akanjo miboridana sy mampiseho vatana na toe-po maloto no entina mihira sy mankalaza an'Andriamanitra. Davida raha nantona sy hankalaza an'Andriamanitra dia tamin'ny fatahorana sy ny fanajana. Hoy ny voasoratra hoe fa izao kosa noho ny haben'ny famindramponao dia hiditra ao an-tranonao, iankohaka manatrika ny lampanao masina amin'ny fatahorana anao ao. Ny fisian'ny fatahorana an'Andriamanitra indrindra koa dia natao mba tsy hanotana eo anatrehany. Hoy ny voasoratra hoe hoy Mosesy tamin'ny olona aza matahotra fa tonga Andriamanitra mba hiza-toetra anareo ary mba ho eo anatrehany tavanareo ny fatahorana azy mba tsy hanotanareo. Ny tena takian'Andriamanitra amin'ny fiarahana aminy ry kristiana dia ny fatahorana azy izay hita amin'ny fialana amin'ny ota sy ny faharatsiana rehetra ary ny fikatsahana ny fahamasinana. Koa raha mananareo teny fikasandreo sika ary malala dia aoka nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Manafitra mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa ny famindrampo sy ny fahamarinana no avotra amin'ny eloka ary ny fatahorana an' Jehova no analavirana ny ratsy. Fantaro fa izay olona matahotra an'Andriamanitra dia ankasitrahany. Jehova mankasitraka izay matahotra azy dia izay manantena ny famindrampony. Izay matahotra azy koa dia afaka miaina ny famindrampony tahaka ny ray amin'ny zanaka araka ny voasoratra hoe tahaka ny fiantrany ray ny zanany no fiantrany Jehova izay matahotra azy. Tsy ireo izay miseho ivelany manompo sy miasa ao an'Andriamanitra no raisiny fa ireo matahotra azy, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Ny olona matahotra an'Andriamanitra ihany koa dia hita amin'ny resaka ataony ary rakitra tsara no hotehirizin'Andriamanitra izany. Ary tamin'izany izay natahotra an' Jehova dia samy niresaka tamin'ny namany avy ary Jehova nieno ka nandre izany ary nisy boky nisoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra an' Jehova sy mihevitra ny anarany. Betsaka ihany koa ireo kristiana milaza fa matahotra an'Andriamanitra nefa manao ny olona ambony ary matahotra kokoa ny olona no Andriamanitra amin'ny fihetsika sy ny fanapa-kevitra raisiny. Izay nahatonga an' Jesosy hiteny hoe ary aza matahotra izay mamono ny tena nefa tsy mahay mamono ny fanahy, fa aleo matahotra izay mahavery ny fanahy sy ny tena ho any amin'ny elo. Ahoana ary no hananana fatahorana an'Andriamanitra? Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny alalan'ny vavaka, tahaka ny vavaka nataon'ny mpanao salamo hoe ampianaro ny lalanao ao Jehova dia andeha amin'ny fahamarinanao ao, ampiraiso ny foko atahotra ny anaranao. Fa ny fatahorana an'Andriamanitra koa dia apetraka ao anatin'ny fo rehefa manolo tena ho an'i Jesosy Kristy, izany hoe mandalo ny fahateraham-baovao. Amin'izay fotoana izay dia tsy ezaka ivelany isehoana fotsiny ny fatahorana an'Andriamanitra fa ao anatin'ny fo lalina ka na ao amin'ny mangingina tsy misy mahita azy dia matahotra an'Andriamanitra ary makatony didiny. Io ilay fo vaovao men'Andriamanitra rehefa manolo tena azy, fo feno fatahorana azy ary tsy ny fiangonana na pastera na asa fanompona no ahazoana ny fatahorana an'Andriamanitra, fa izy Andriamanitra mihitsy no manome fo vaovao rehefa manolo tena ho an'i Jesosy Kristy. Hoy ny voasoratra hoe dia omeko fo iray sy lalana ray izy mba hatahorany alalandava asoa azy sy ny zanany mandimby azy, dia anao fanekena mandrakizay aminy ao
dia ny tsitsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fatahorana dia ataoko ao am-pony kosa mba tsy halany amiko. Aoka ianao ry Kristiana tsy ho voafitaky ny fisehoany ivelany, fa raha tsy manana fatahorana an'Andriamanitra ianao dia tsy ho ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy. Ary rehefa rezandrehetra izany dia izao ny farany teny, Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra.